raisitsika ho fahasoavana lehibe indray ity andro ity iarahantsika atao amin'ny tranon'Andriamanitra ary noho ny fahasoavany zany, noho ny fitiavany zany, noho ny fitsimbiana ny fiainantsika tsirairay miarabanareo tompoko amin'ny anaran'i Jesosy tonga soa eto amin'ity efitrano ity dia mba mangataka anao hitodika eo ankavia arabao io namanao io tonga soa ianao amin'ny anaran'i Jesosy dia mba mitodika koa eo ankavanana ianao koa tsy adiniko tonga soa amin'ny anaran'i Jesosy ary indrindra tonga soa ianao Jesosy eto akaikinay tonga soa ianao fanay masina mameno anay andao isika iombona aloha anandratra ny anaran'Andriamanitra anandratra an'izany hoe heriny anandratra an'izany hoe seza fiandrianana andaontsika hiaraka amaky an'ity salamo ity salamo fa 8 ataontsika manontolo zany hoe ny andiny voalohany ka hatramin'ny 1:10 dia andaontsika hoe tena hifantoka satria misy zavatra lehibe efa zarain'Andriamanitra sady ao anatin'izy ity salamo nataon'i Davida manomezany Jehovah ary zanak'Andriamanitra eny manomeza voninahitra sy hery ho an'i Jehovah omeo an'i Jehovah ny voninahitry ny anarany miankofy eo anatrehan'i Jehovah amin'ny fiaingona masina ny feon'i Jehovah no eny ambony ranobe Andriamanitra ny voninahitra no mampikotrokorana Jehovah no eny ambony ranobe feon'i Jehovah be hery feon'i Jehovah be voninahitra feon'i Jehovah manorotoro ny hazo sedera eny Jehovah manorotoro ny hazo sedera ny Libanona dia mampitsambikina azy tahaka ny zanak'omby izy Libanona sy Siriona dia tahaka ny zanaky ny omby manga feon'i Jehovah mampisaraka ny lelafo ny feon'i Jehovah mampiororo ny hevitra Jehovah mampiororo ny hevitra kadesy feon'i Jehovah mampiteraka ny jeravavy ary mivaofy ny alabe ary ny ao antepolony samy manao hoe voninahitra Jehovah mipetraka teo ambonin'ny safidrano eny Jehovah mipetraka ho mpanjaka mandrakizay Jehovah no mehery ny olony Jehovah hita ny olony amin'ny fiadanana Jehovah no mehery ny olony Jehovah hita ny olony amin'ny fiadanana amen. Chers frères et sœurs, c'est encore une grande joie de partager ce culte aujourd'hui avec vous dans la maison du Seigneur. C'est une grande joie de vous retrouver encore car c'est par sa grâce et c'est par son amour que nous pouvons encore être en communion. Si vous êtes chez vous, vous êtes dans votre voiture, vous êtes dans un autre espace et vous pouvez suivre ce culte, sachez que Dieu est avec vous et que vous recevrez autant que nous ici nous recevrons toutes les bénédictions de sa part. Nous allons partager ce psaume avec vous pour commencer ce culte. Le psaume 29. Au nom de Jésus, Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse, la voix de l'Éternel brise les cèdres, et l'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Syrian comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel lui-même fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie « Gloire !» L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Et l'Éternel donne la force à son peuple. Et l'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Et à toi donc qui nous suis en ligne, l'Éternel te donnera la force, car tu es son peuple. Et l'Éternel te bénira et te rendra heureux,
car tu es son peuple. Amen. Iarkivavaka isika aloha anomboantsika an'izao fotoana izao. Ametrahantsika an'izao fotoana izao eo am-pelatanan'Andriamanitra dia ahafahantsika miaino an'izany feony mahery izany. Ahafahantsika tena mahita ny seza fiandrianana io dia ahafahantsika tena mihaona aminy ankehitriny. Samy itsika mivavaka amin'izao fanomboana izao. Père Céleste, nous restons dans la communion avec toi durant ce culte et nous te remercions pour tous tes bienfaits. Nous te remercions car tu nous as conduits cette semaine dans ton amour, sous ta protection, sous ton aile. Et nous sommes ici aujourd'hui réunis en communion dans cette assemblée. Car ta parole dit, si 2 ou 3 s'assemblent en ton nom, tu es au milieu de nous. Et nous savons que tu es certainement au milieu de nous. Nous sommes là à te rendre toute la gloire, tout l'honneur qui te revient. Et nous sommes ici aussi pour écouter ta voix puissante, ta voix qui va transpercer nos cœurs, ta voix qui va transpercer notre intelligence, ta voix qui va briser toute forme de religion. Et que nous sommes ici vraiment pour te connaître et pour ouvrir notre cœur à toi. Merci Jésus. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Ankehitriny isika dia anoy an'izany fiderana, anoy an'izany fanandratana avy ny anaran'Andriamanitra izany, dia raisika teraka ireto mpidery, ireto mpikalo zava-maneno ireto. Raha ite tanana ihany ianao dia ataovy mafy ho an'Andriamanitra izany, tsy ho an'olombelona, tsy ho an'ilay namanao eo akaikinao fa ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia, alleluia, alleluia. Dia arabaina avokoa isika rehetra izay tonga eto amin'izao toerana mahafinaritra izao. Fahasoavan'i Jesosy ho aminao, fiadanany ihany koa dia hitoetra mandrakariva aminao sy ny ankonanao. Et nous partageons la même joie que celui de mon prédécesseur. Que la paix de Jésus soit sur toutes les personnes qui suivent ce culte en ligne. Dia androantsika andao tonga dia hitsangana avy hatrany. Hiditra ao anatin'ny fiderana. Dia teteny aminao androany hoe aza atao fombafomba na hoe fahazarana. Na hoe tahotr'olona mampatonga anao hihira androany na handia androany. Fa ataovy tena hoe ho fankasitrahana an'ilay Andriamanitra naharan'ny zavatra rehetra ho anao. Aujourd'hui, si tu vas chanter, si tu vas danser, ne le fais pas juste par habitude. Ne le fais pas parce que nous, ici devant, nous chantons ou nous dansons, mais fais-le pour honorer ton Créateur. Dia teny aminao androany hoe zavatra rehetra eto amin'izao tontolo izao dia mandalo ihany. Fa ny ao amin'i Jesosy ihany dia maharitra mandrakizay. Androany ianao nomeny izay rehetra ilainao, mety tsy nangataka akory ianao androany hoe mihafofinaina, fa nomeny anao izany. Dia andao hankasitraka an'i Jesosy amin'izany. Andao tena ny ao anatin'ny fotsika mihitsy no resy lahatrany amin'izany hoe izay rehetra ananako, izay rehetra ilaiko, izay rehetra mombamomba sy mahakasika dia avy aminao daholo izany Jesosy. Dia andao tsika ilaza hoe izay rehetra ilaiko dia ao aminao, ao aminao. Asandrato avy ny feonao. Plus fort, c'est rehetra ilaiko dia ao aminao. C'est rehetra ilaiko dia ao aminao. Ao aminao izany Jesosy. Ao aminao. C'est rehetra ilaiko dia ao aminao. Ao aminao. Dia ahafantarana mafy raha nisy lahatrany amin'izany ianao. Andao andio an-tompontsika. Ianao mamatsiahy isan'andro, mamatsiahy isan'andro, Jehovah Jireh. Mana sendra marary, raha sendra marary.
Shama, Rama Tauchani Manube, Fiadana Nawaye, Jehovah Shalom. La zoda oler zenaton se susano. Mama Tiai Sana, Mama Tiai Sana, Jehovah Jireh. Mana Sijanara Mara, Rasenja Mara, Jehovah Rafa. Yanon tsumano. Yanon Simandala Bis, Karakami Dufor, Jehovah Shama. Rama Tauchani Manube, Fiadana Nawaye, Jehovah Shalom. Asachat makupewa na usere chaile. Zeri chaile kiawa mna. Yanon mama tsai sanon. Jehovah Shammah. Rama Tauchani Manube, Fiadana Nawaye, Jehovah Shalom. Serecha Ilaite Awamna, Awamna Awamna Serecha Ilaite Awamna, Awamna Awamna Serecha Ilaite Awamna, Samim dula dula wan Jesus. Ato bresla chamiti ona tmablaza zanu inoyan Jesus te ampona. Redis-le encore que toi seul Jésus tu me suffis.
ilainao dia ao amin'i Jesosy zany. Aza adiny fa ianao raha miantehatra amin'olona mety tsy mahafapo anao izay zavatra omeny olona. Fa Jesosy ampo antsika. Raha fanasitranana ny tadiavinao dia efa nentin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ny aretinao dia efa azonao maimaimpony zany. Raha vahaolana ny tadiavinao dia ao amin'i Jesosy misy vahaolana. Karazan'ilay manokatra varavarana dia tsisy mahavoahidy intsony. Ao amin'i Jesosy ihany misy an'izany. Mety tsy ampy fitiavana ianao fa aza adino fa Jesosy dia fitiavana. Andriamanitra dia fitiavana. Izany hoe izay zavatra rehetrarehetra ilainao amin'ny andavanandrom-piainanao dia ao amin'i Jesosy zany. Ka aoka tena ho resy lahatra ianao hoe Jesosy ihany dia ampy anao. Amen. Mbola ho lazaintsika izany hoe ho amafisitsika izany hoe ampy ahy ianao Jesosy tsy mila zavatra hafa fa ianao ihany dia ampy ahy. Dis-le à voix haute que Jésus seul te suffit. Jésus suffit à guérir tes maladies. Jésus suffit à résoudre tes problèmes. Jésus suffit à te libérer des chaînes qui t'emprisonnent. Et aujourd'hui, demain et à tout jamais, Jésus nous suffira toujours. Jesosy ampy anahy ianao. Tompo, ampy anahy ianao amin'ny fotoana rehetra. Alléluia. Asandratra ny tananao, tananay. Ho mariky ny fandresen-dahatra ao anatinay Jesosy fa ianao ihany dia ampo anahy. Sady ampy anay ianao no mahafapo anay. Dia ho lazainay hoe Tompo ampy ahy ianao tsy sarotra tahaka n'iny ary niady lalovanay dia ianao tsy nandao anay. Ny tranga simple mafuya ny olana mety andalo. Ny olana mety andalo tsy azo fefena. Jesosy afa ao aminao rehetra ny solution an'izany.
mitodika hatramin'ny farany. Ianao ilay tsy miovaova tahaka ny olombelona fa ianao izay nolazainao dia tanterahanao. Milaza ianao hoe aza manahy satria ianao no efa mamatsy anay isan'andro amin'izay zavatra ilanay. O Jesosy, izany rehetra izany dia ampy ilazanay fa ianao tokoa dia ampy ho an'ny fiainanay. Tsy ho an'ny fiainanay ara-no fotsiny anefa Jesosy fa ho an'ny fiainanay ara-panahy indrindrindrindra. Alleluia. Tena ho anao. Laza ho anao ny voninahitra dia ho anao irery ihany. Jesosy, misandrata amin'ny ambony indrindra. Sois élevé, Seigneur. Dia ho lazainay hoe ampy ahy ianao. Ton amour, Seigneur, suffit pour combler le vide en nous. Et quoi qu'il se passe sur cette terre, je n'aurai pas peur. Car toi, Seigneur, tu me suffis. Oui, un piano. Ny fahasoavanao, famindraponao, ny famonjena nataonao. Tena ampiay, ampy tokoa, sai vitanao sy miatsarana, afapoa ny amin'ny fitiavana, sisy soazo koarina nina miatsarana. Tena ampiay, ampy tokoa, sai vitanao sy miatsarana, afapoa ny amin'ny fitiavana, sisy soazo koarina nina miatsarana. Tena ampiay. Ny famonjena vitanao, ny fitiavana asehonao isan'andro isan'andro. Miatsaranao. Oui Seigneur, ton amour me suffit, ta bonté me suffit. Sissi soazo koarina nina miatsarana. Tena ampiay tompô. Oui, tu t'es sacrifié à la croix pour moi. Ça me suffit largement, Seigneur, pour m'accrocher davantage, quelles que soient les circonstances.
Zany ventsiventsim-ponay hoe ampy anay ianao ary tsy te hiala aminao zay toetra eo atongotra mandraka arivo afapony amin'izay efa nataonao afapony amin'izay fitondranao androany fa indrindrindrindrindra Jesosy io mangetaeta no mbola tarihanao amin'ny sisa ho avy rehetra ianao no ilainay ianao no andrandrainay isan'andro mangetaetanao foana zay no mangetaeta ny toetra eo akaikinao zay. Oui, nous avons soif de rester à tes côtés, à rester dans ta présence, car tout de toi nous suffit, Seigneur. Sans toi, on manque d'oxygène. On a du mal à vivre, car tu es tout pour nous. Seigneur, garde-nous près de toi, garde-nous sous ton aile. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi. Sans toi, On a bien conscience, Seigneur, que si on se détache de toi, on manquera de tout ce dont on a besoin. Et ce n'est pas seulement parce qu'on a besoin de quelque chose, mais juste parce que tu es notre Dieu. C'est pour ça qu'on veut être tout le temps près de toi, car tu es tout pour nous. tu es tout pour moi. Sans toi, sans toi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout. Tu es tout, Seigneur. Tu es la source de notre bonheur. Garde-moi près de Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es la source de notre paix intérieure. Sans toi, je ne. Tu es l'air qu'on respire. Tu es tout, Jésus, tu es tout. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. 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 Tsy que ianao manokana fa mifoky zany tena feno fitiavan'Andriamanitra, feno fifaliana, feno fahasoavana. Raha ohatra ianao ka ohatr' izany andaontsika mbola iombom-po hivavaka manokana, mbola nandratra an'izany anaran'izany, ary indrindrindrindra an'olo-tena hoe tehiry zao Andriamanitra eo aminao, tehiry zao Andriamanitra eo ambany fahasoavanao, tehiry zao Andriamanitra ambany fiarovanao. Zao manokana fa nitokantranoko ihany koa, mpiara vodirindrina aminay ihany koa, tehiry zao Andriamanitra. Andaontsika rehefa hivavaka, andaontsika mbola an'olo-tena ho atsika, an'olo-tena ho an'ny ankohonantsika ihany koa, na ireo izay tonga eto, na ireo izay hijanona tany an-trano.
Sokafo ny vavanao, sokafo ny vavanao. Dieu est parmi nous. Dieu attend vraiment, vraiment maintenant que nous lui confions notre vie. Nous avons encore ce moment de communion et de prière. Profites-en pour remettre entre les mains de Dieu ta vie. Remettre entre les mains du Seigneur ta famille, tes enfants, tes parents, tes proches conjoints, tes collaborateurs également. Profite de ce moment. Ouvre ta bouche, exprime-toi. Remets entre les mains du Seigneur ta famille. Remets entre les mains du Seigneur ton quartier et ton pays également. Mais quand on te fait acte, à tout le temps on y a sacré, à tout le temps on est sacré, à tout le temps on y a kuna kumantu, à tout le temps on y a kuti vatkuti, et non nous tentananas, à tout le temps on fieramun, à man faifanon zavacharet, et non loaran faifanaret en demande, et non loaran niret, et non yar, il tenta. Il vient dans ce cas. Tina no ameno ne. Tina wen fa soava no anin ken fiena ne mantu. E non lui tenta na Jesus. Si alam noze, si alam noze, si alam noze Jesus. E non ni tu dia ne sanange. Faut pousser que ma soindre de tout qui am noze Jesus. Alors il était un humain sans Dieu pour la yertir sans nos Jesus. Alors l'équipe de Masnaya Tour de Boulayan sans nos Jesus. Et nos Jesus pas nafte, nos Jesus pas mons, et nos Jesus mien non. Soutien nos Jesus. Soutien nos Jesus. Soutien nos Jesus. Soutien nos Jesus. Et tom na eteno. Tongi eteno yeno noise. Sotra nao Jesosy ny amin'ny fahasoavana lehibe ataonao aminay isan'andro. Sotra Jesosy fa mivavaka ho anay ihany koa ianao isan'andro isan'andro. Sotra Jesosy fa mitatana anay ianao isan'andro isan'andro. Sotra Jesosy fa tsy mahafoy anay ianao. Eto akaikinay ianao. Sotra anao Jesosy. Alléluia. 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 Amen. Ipetraka isika tompoko. Misy zavatra fohy ity tiako tantaraina amintsika rehetra fa hitako hoe afahantsika mitarika ny amin'ny vavaka iarahantsika manao afaka kelikely eo. Fantatsika fa ohatran'ny nafanafana ihany ny zavatra iainantsika na tamintsika nivoaka isan'andro na ny teo amin'ny fokotany nisy atsika na teo amin'ny ankonana nisy atsika. Na izaho izao ary dia isan'ny vatan-dehilahy hoe tsy maintsy niaritory. Satria fantatsika hoe mila miaino ihany koa Andriamanitra dia manome toky, manome fiarovana. Fa izy koa no nanome n'Andriamanitra miaro ny firenena ary mety ny amin'ny endrika maro samihafa izany hoe manome fahendrenanao izy, manome bitsika ao tsofinao izy. Izany ohatran'ny misy olona manantona. Dia ny zavatra rehetra teo am-pelatananao ihany koa dia miara-ny asa asoanao na ny alika mivovo na ny olona mety niteny hoe ohatran'ny misy zavatra hafahafa izany. Dia izany dia fahasoavan'Andriamanitra mipetraka tamin'ny tsirairay daholo. Mino ihany koa fa tsika tsirairay teo ny vatan-dehilahy nety voantso ihany koa hoe andao isika hiaraka, andao isika. Tsika atao tam-piangonana koa nasaina hoe andao isika tsy hitsahatra hivavaka ho an'ny firenena. Dia androany zao mba miramira na falifaly kokoa fa mba niena le fotoana ny aritory dia nahitako ary tena ohatra misy energia vaovao zany pitipitika be eto anoloananareo eto. Dia te-hitarika antsika hoe andao tsika zao mbola hanokana fotoana ametraka an'ity firenena ity eo tanan'Andriamanitra. Tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra atao ary ny fahefana rehetra dia avy amin'Andriamanitra. Ary tsy misy zavatra hoe niritsika ka tsy amin'ny programan'Andriamanitra tsy ho tanterahany zany. Fa andao tsy ny saitsika na sentimentsika no tsika hitondra an'io fa andao atolotsika amin'Andriamanitra ity firenena ity. Ninona zavatra iseho, ninona olona hiteny zavatra be dehibe amin'ny herinandro ambony dia andao apetratsika mifahendren'Andriamanitra zany amin'izao.
Daontsika hanokana fotoana andao tena hivoaka ato amin'ny vovatsika izany hoe apetraka eo am-pelantananao ty fireneny ty Andriamanitra. Ninonino niseho fantatray fa fahendrenao sy ny fahefanao no ambony ny zavatra rehetra. Daontsika rivavaka. Andriamanitra kehitriny dia mbola miombina izay mametraka an'izao fireneny izao ambany fitifitena. Ninonina zavatra niseho, ninonina zavatra mety nitranga, isaorana ianao daholo ny zavatra niseho tamin'ny fiainanay. Fa ny fiarovanao, tsy fahafonao ny zanakao dia manjaka izany. Ankehitriny Andriamanitra fantatray fa tsisy zavatra tsy hainao atao, tsisy zavatra tohatra ny fiandriananao, ary ny fahefana rehetra dia avy any aminao, ary tonononay hoe fahendrena avy any aminao Andriamanitra no anjaka eto amin'ity fireneny ity. Ary tonononay hoe bitsika avy any aminao fanahy masina, bitsika avy any aminao no hiteny amin'ireo olona rehetra ireo, mba ny fahendrenao no anjaka, mba ny fandriam-pahalemena avy any aminao no anjaka, mba ny fitiavana avy any aminao no anjaka, mba ny firaisan-kina omenao no anjaka. Misaotra Andriamanitra, Andriamanitra mahery ianao, tsisy matosika ny herinao. Andriamanitra tsy toa ianao, tsy misy fahefana ambony no ianao. Andriamanitra fitiavana ianao, ianao no mampifankatia ny malagasy rehetra, ianao ny ampifandray ny malagasy rehetra. Misaotra anao Andriamanitra, misaotra anao Andriamanitra. Ankinay aminao feno ty fireneny ty, ny zava-rehetra atao ho avy dia aoka ambany fiandriananao. Misaotra anao Andriamanitra, misaotra anao Jesosy. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, nous vous encourageons aussi à rester en communion avec nous dans la prière pour le pays Madagascar. Vous avez sûrement entendu dans les médias, dans les radios, toutes choses qui arrivent, mais nous savons que Dieu est souverain. Dieu est souverain dans toutes choses. Dieu est souverain pour garder ce pays dans sa paix et dans son amour. Et nous vous invitons à vous joindre à nous dans vos prières et dans toutes les choses que vous prononcez pour Madagascar, que la paix de Dieu règne, que le règne de Dieu soit ici. Amen. Ankehitriny zay dia tonga amin'ny fotoana fa tsika manompo an'Andriamanitra amin'ny endriny hafa dia ny amin'ny fanohanantsika ny asan'Andriamanitra eto amin'ity fiangonana ity. Fantaro fa betsaka ny zavatra ataon'ny fiangonana ny amin'ny asa fitoriana, ny amin'ny asa fanohanana ny ministera rehetra, dia isika tsirairay avy izao afaka manana anjara feno amin'izany. Ary ny ten'Andriamanitra milaza hoe manomeza dia omena ianareo. Mino fa isaky ny manomentsika Andriamanitra tena mahita izany ary hitahy atsika mihoatra noho izay omentsika izy. Tonga ihany koa ny fotoana ahafahantsika manatitra ny ampahafolo ka rena ato an-tranon'Andriamanitra. Tranon'Andriamanitra dia milaza hoe ataovy izany fa hosokafa ny varavaran'ny lanitra fitahiana ho atsika. Dia araka ny mahazatra ireo izay anatitra ny fahafolo karena no mandeha mialoha manatitra izany aty anoloana amin'ny ankavia sy ny ankavanana. Ny fanomezana sy ny rakitra ihany kosa dia ho tatazana eny amin'ny toerana misy atsika. Chers frères et sœurs, nous arrivons maintenant au moment où nous pouvons encore servir Dieu et soutenir l'œuvre de Dieu sur terre. Vous pouvez le faire à travers la dîme, vous réservez le 10e de vos revenus et vous pouvez les rapporter dans les églises. Et vous pouvez également donner les offrandes chaque dimanche, chaque fois que vous pouvez faire un don pour soutenir l'œuvre de Dieu ici. Rappelons-nous toujours que c'est par obéissance à la parole de Dieu que nous le faisons, car la parole dit « Apportez dans la maison toute la dîme et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux pour vous. » Amen. Et nous allons faire ceci dans la louange et dans l'adoration. Awana tenir fiderana no anovatsika zany rakitra sy ametratsika ny ampahafolo karena.
tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves dans la poussière, dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Et tu es mon Père, et tu restes Dieu dans mon désert. Saint-Esprit, je me tiens devant toi. À l'abri, dans le creux de tes mains. J'ai besoin de ton feu qui me purifie. Tant besoin de ta vie. Alors je m'écris. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu
Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Merci Seigneur. Amaky tenin'Andriamanitra avy hatrany isika amin'ny Jérémia toko telo amby telopolo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo. Nous allons tout de suite lire la parole dans Jérémie chapitre 33, versets 1 à 3. Samy mihaino tsara dia rehefa voavaky ny teny dia manao vamainina mafy be isika rehetra. Soyez bien attentifs et quand on a lu la parole, vous allez dire Amen. Ary toka fandrony tamin'ny Jérémia ny teny Jéhovah raha mbola voazona teo kianjan'ny trano fiambenana ihany izy nanao hoe zao no lazain'i Jéhovah mpanao izany. Dia Jéhovah izay namorona izany mba mampitoetra azy. Jéhovah no anarany. Antsoy aho dia ho valiko ianao ka mpisehoko zavatra lehibe sy sari-patarina izay tsy fantatrao. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une deuxième fois, alors qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Voici ce que dit l'Éternel qui met en œuvre ces événements, l'Éternel qui leur donne forme en les préparant, celui dont le nom est l'Éternel. Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. John toko faefatra ambin'ny folo andimy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andimy faefatra ambin'ny folo. Jean chapitre 14, versets 13 à 14. Ary na inona no angatanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazany ny ray amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ry fiangonana rehetra manarika ty fotoan-dehibe ity. Chère Église qui assistait à ce grand culte, Ho anareo izay manaraka izao fotoana izao any amin'ny tokantrano misy anareo any. vous aussi qui suivez le culte depuis chez vous, Hatraiza ny finonao an'Andriamanitra ilay voalaza hoe nahary lanitra sy ny tany nahary antsika zanak'olombelona. jusqu'où tu crois en Dieu, celui qui a créé toutes choses et qui nous a créés, nous les humains. Tena mihainao amin'ny fonao rehetra ve ianao fa misy io Andriamanitra io. Est-ce que tu crois de tout ton cœur que ce Dieu-là existe? Hatraiza ny finonao an Jesosy Kristy ilay voalaza hoe mpamonjy ity zao tontolo zao ity. Jusqu'où tu crois en Jésus, celui qui est le sauveur de ce monde? Tena mihaino azy ho mpamonjy tokoa ve ianao manarika zao fotoana izao. Est-ce que tu crois vraiment qu'il est le sauveur? Maro amin'ny olona matsy no milaza fa mino fa misy Andriamanitra, mino fa mpamonjy Jesosy kanefa tsy arak'izany akory ny tena fiainana. Beaucoup de gens disent qu'ils croient en Dieu le Créateur, qu'ils croient en Jésus le Sauveur, mais leur vie n'est pas en accord avec cela. Hatraiza ihany koa ny finonao an'ilay teny izay novakiana teo. Jusqu'où aussi tu crois aux paroles qu'on a lues tout à l'heure? Mino ve ianao fa avy amin'Andriamanitra le teny novakiko taminareo teo? Est-ce que vous croyez que les paroles que j'ai lues tout à l'heure viennent de Dieu? Raha mino isika rehetra tonga eto dia izao. Si nous croyons, alors, Amin'ny famaranana azy ho afatra etiko izao dia anao vavaka isika hitondra ny etaetantsika, hitondra ny fanirintsika amin'Andriamanitra. à la fin du message, nous allons faire une prière pour apporter nos demandes et nos requêtes devant Dieu. Ho ataontsika pratika ilay Jeremia toko fahatelo amby telopolo sy ilay Jona toko faefatra ambin'ny folo ilay novakiana taminareo teo. Nous allons mettre en pratique ce qui a été écrit dans Jérémie 33 et ce qui est écrit dans Jean 14. Tena no pratika arabaky teny isika. Nous allons pratiquer cette parole.
dia zao ihany koa mino fa ianao fa iainanao Andriamanitra androany raha hivavaka aminy ianao. Et est-ce que tu crois aussi que Dieu va t'écouter si tu vas prier aujourd'hui? mino fa ianao fa ho azonao ny zavatra angatanao amin'Andriamanitra satria anao vavaka isika rehefa avy eo. Est-ce que tu crois que Dieu va exaucer tes demandes quand tu vas prier tout à l'heure? Antoka veritsika vakina ilay Jeremia 7:30 ka ny andininy 7 vetrany no vakina. On va relire ce qui est écrit dans Jérémie chapitre 33, verset 3. Andriamanitra no miteny eto. C'est Dieu qui parle dans cette Hoy parole. izy amintsika rehetra manarika ity fotoana ity. Antsoa iaho dia hovaliko ianao ka ampisehoko sarotra lehibe sy sarim-patarina izay tsy fantatrao. Dieu nous dit aujourd'hui, fais appel à moi et je te répondrai, je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles. Tena manetana antsika rehetra mihitsy zany ny tompoandriamanitra tsy toa fa mila miantso azy isika, mila mangataka zavatra aminy isika dia zao no tokony omeny hoe fain'Andriamanitra ny angatantsika rehetra rehefa avy eo. C'est vraiment le Dieu Tout-Puissant qui nous invite à l'appeler, à demander quelque chose au nom de lui. Et il a dit qu'il va exaucer nos prières. Hovakitsika ihany koa ilay Jaona 5:20 andiny 7:20 sy 5:20 ilay novakina ty ary aloha. On va aussi relire ce qui est écrit dans Jean chapitre 14, versets 13 à 14. Eo amin'ny andiny 7:20 aloha dia izao no voasoratra. Au verset 13, il est écrit: Ary na inona angatanareo amin'ny anarako ho Jesosy dia ataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Tout ce que vous demanderez en mon nom, a dit Jésus, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Andiny 7:20 indray raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Verset 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amin'ny famaranana zao afatra zao zany dia hivavaka amin'Andriamanitra isika, angataka zavatra amin'Andriamanitra isika, hivavaka amin'ny Jesosy isika, angataka zavatra amin'ny Jesosy isika. À la fin du message, nous allons prier Dieu, nous allons prier Jésus pour remettre nos demandes et nos requêtes. Dia ho Jesosy hoe ampiasao ny anarako reha hivavaka amin'ny ray ianareo na hivavaka amiko. Et Jésus a dit, utilise mon nom si vous allez prier au nom du Père et ou prier Jésus. Raha ampiasainareo ny anarako dia ho Jesosy hoe zay angatanareo dia ho ataoko aminareo. Si vous allez utiliser le nom de Jésus, tout ce que vous demanderez sera accordé. Ry fiangonana rehetra manarika zao fotoan-dehibe izao. Alors, chère Église qui assistez à ce grand culte, Nametraka andreo fanontaniana ireo aho satria zao no voalaza ao amin'ny Hébreux 13:9. j'ai posé toutes ces questions car il est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Zay rehetra no vavaka amin'ity androandroany ity ho ny bokin'ny Hébreux. Tous qui vont prier aujourd'hui selon Hébreux, Zay rehetra no fangatana ka piasa ny anaran'i Jesosy ho ny bokin'ny Hébreux. tous ceux qui vont demander au nom de Jésus selon le livre d'Hébreux, Mila manana finoana izy fa misy Andriamanitra. il doit avoir la foi que Dieu existe. Mila manana finoana izy fa mpamonjy Jesosy. Il doit avoir la foi que Jésus est sauveur. Ary anisan'ny lehibe indrindra mila manana finoana izy fa Andriamanitra dia miaino ny vavaka ataontsika. Et aussi, il doit avoir la foi que Dieu écoute nos prières. Araka voasoratra io mila manana finoana isika fa mpambaly soa zay rehetra mitady azy Andriamanitra. Comme il est écrit, il faut que nous croyions que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Hijery tantara ao anaty Baiboly isika hitana milaza fa na nehoan'Andriamanitra ny heriny sy novaliany vavaka tokoa reo zay nino, reo zay nanana finoana. Nous allons voir une histoire dans la Bible qui prouve que Dieu a vraiment exaucé tous ceux qui ont eu la foi. Ho jerentsika voalohany amin'izany ny tantaran'ilay lehilahy anankiray atao hoe Jakob. Premièrement, on va regarder l'histoire de Jacob. Rehefa avy eo moa hovakitsika ny Baiboly mirakitra zay tantara izay. On va lire la Bible tout à l'heure. Ry havana malala manarika ity fotoana ity. Mes chères églises qui assistaient à ce culte, Nisy lehilahy anankiray mitondra ny anarana hoe Jakoba tamin'izany fotoana izany. à l'époque, il y avait un homme nommé Jacob.
nanana olana lehibe dia ao amin'ny fiainany zany lehilahy zany. Il avait un grand problème dans sa vie. Olana sarotra vahana no nahazo azy. C'était un problème irrésolvable. Ndray andro mantsy nahazo antso izy fa tsy maintsy miverina any amin'ny tany niaviny. Parce qu'un jour, il a eu un appel qu'il devait retourner dans sa ville natale. Ny olana nisy nefa tamin'izany dia izao. Mais le problème qui se posait, c'était raha miverina any amin'ny tany niaviny izy dia miandry azy any ilay lehilahy atao hoe Esau ka hamono hafaty azy. s'il va rentrer dans sa ville natale, un homme nommé Ésaü l'attendait et qui veut sa mort. Efa eny ty Jakoba ity fa efa nanao voady zany lehilahy atao hoe Esau zany fa hamono hafaty azy amin'ny fotoana ahitany an Jakob. Jacob a déjà entendu que Ésaü va le tuer une fois qu'il l'aurait vu. Nanoloana zay olona izay dia nanao zay azo atao Jakoba hamahana ny olana. Et face à ce problème, Jacob a fait tous ses moyens pour résoudre ce problème. Ary nahita vahaolana tokoa izy tamin'izany fotoana zany. Et à l'époque, il a trouvé une solution. Fa saingy zao tsy afaka nietehitra zato isan-jato tamin'izany vahaolana hitan'izany izy. Mais il ne pouvait pas s'appuyer à 100% sur cette solution qu'il a trouvée. Ry fiangonana manaritra ity fotoan-dehibe ity. Et chère Église qui assistait à ce grand culte, manoloana ny olana misy eo fiainatsika face aux problèmes dans notre vie, dia afaka mitady lalana isika hamahana olana tokoa. nous pouvons trouver des solutions. Mety nahita tokoa ianao Peut-être que tu as trouvé une solution. fa amaha olon'Andriamanitra atsika asa mietehitra 100% amin'izany vahaolana hitanao zany ianao. Mais en tant que peuple de Dieu, tu ne dois pas t'appuyer à 100% sur cette solution. Fa humaine. amaha olon'Andriamanitra atsika aoka hiankina zato isan-jato amin'ilay Andriamanitra zay notsika isika. Mais en tant que peuple de Dieu, nous devons nous appuyer 100% à Dieu. Aoka hiankina amin'ilay Jesosy nomena anarana hoe mpamonjy isika. Il faut que nous nous appuyions sur Jésus, celui qui est notre sauveur. Aoka hiankina amin'ilay anarana atao hoe Jesosy isika. Il faut que nous nous appuyions sur le nom de Jésus. Dia inona ho ianao nataon'ity lehilahy Jakoba ity tamin'izany andro zany? Et selon toi, qu'est-ce que Jacob a fait à l'époque? Nalefa ny alolalana azy ho any amin'ilay tanàna niaviny ny fananany rehetra. Il a envoyé tous ses biens dans sa ville natale. Ary ny vady aman-jany ihany koa dia nalefa ny alolalana azy. Il a aussi envoyé sa famille devant. Fa izy kosa noho ny finoany fa misy Andriamanitra, noho ny finoany fa io Andriamanitra io ihany no mahavoavonjy azy zato isan-jato. Parce que lui, il avait la foi en Dieu et il croyait que seul Dieu peut le sauver à 100%. Dia mbaraty Baiboly ity fa nijanona teo amin'ilay toerana anankiray izy dia nivavaka tamin'Andriamanitra no nataony. La Bible a dit que Jacob était resté à un endroit et il a prié Dieu. Zavatra tokana no nety tamin'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany. À l'époque, Jacob a demandé une seule chose. Nanomboka ny arivo mandra-pamarain'ny andro dia zavatra tokana no nety tsy nijanona tamin'Andriamanitra. Depuis le soir jusqu'au matin, Jacob n'a apporté qu'une seule demande vers Dieu. Ry havana malala manaritra ity fotoana ity. Cher bien-aimé qui assistait à ce culte, Rehefa mivavaka ianao si toi tu vas prier ka hitondra ny olana ho amin'Andriamanitra et que tu vas emmener tes problèmes à Dieu, dia zajanona mihitsy mivavaka ataonao raha tsy efa mahazo toky anao fa ny ainanao Andriamanitra ary hamaly vavaka anao. ne cesse pas ta prière si tu n'as pas encore la conviction que Dieu t'a écouté et qu'il va t'exaucer. Enina dia i zavatra tokaniny ihany azy no miverimberina mitombavaka ao dia atao foana. Même si tu ne vas répéter qu'un seul sujet dans ta prière, répète et répète encore. Asa manaiky rebirebeny dia volana hoe tsy efa ampy ve zay vavaka nataonao zay. Ne laisse pas le diable te dire, est-ce que ça ne suffit pas? Asa manaiky rebirebeny dia volana hoe zany zavatra tokazany foana ve no averimberinao nandritry ny ora firy. Ne laisse pas le diable te troubler et dire, tu n'avais qu'un seul sujet pendant des heures. Ny an'i Jakoba manokana nanomboka ny ariva dia iny zavatra tokany foana no naverimberiny tamin'Andriamanitra. Atao mahita fity amin'ny Esau ralako ao. Atao mahita fity amin'ny Esau ralako ao. Vao ny olako eo amiko sy Esau.
Pour Jacob, depuis le soir jusqu'au matin, il n'avait qu'une seule requête, fais que je trouve grâce avec mon frère Ésaü. Satria tao amin'ny Jakoba ny finoana fa misy Andriamanitra ary mihaino vavaka Andriamanitra dia zao ny zavatra nitranga. Et parce que Jacob a eu la foi et il a cru que Dieu existe et qu'il exauce les prières, Ny maraina dia tonga teo aminy niraka Andriamanitra. un matin, l'envoyé de Dieu est venu sur lui. Iraka Andriamanitra moa no ilazana azy fa raha ny marina ilay Andriamanitra tsy toa mihitsy no tonga teo anatrehany. On dit que c'est l'envoyé de Dieu, mais pour faire plus juste, c'était vraiment Dieu qui est venu sur lui. Dia marany ty Baiboly ity fa notahin'Andriamanitra Jakoba tamin'io andro maraina io. Et la Bible dit que ce matin-là, Dieu a béni Jacob. Rehefa voarainy Jakoba ny valibavaka ny fitahina dia niainga tamin'ny pasahina izy ho any amin'ilay tanàna izay tsy maintsy andehanany. Et quand Jacob a reçu l'exaucement de sa prière des bénédictions, il est parti pour aller vers sa ville Tena natale. zava-magaga no nitranga teo amin'ny Jakoba tamin'izany fotoana izany. Et quel miracle s'est passé dans la vie de Jacob? Satria raha ny tokony ho izy raha nifanena tamin'ny Esau izy dia namonina faty azy Esau. Car à vrai dire, si Jacob allait rencontrer Ésaü, Ésaü allait le tuer. Fa saingy tsy izay ny zavatra nitranga fa rehefa nifanena izy roa lahy dia nifamihana ary samy nitomany ary nifanoroka mihitsy. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Mais quand ils se sont rencontrés, Ésaü a serré Jacob fort contre ses bras et il l'a embrassé et les deux, ils ont pleuré. Nivany ny olana teo amin'ny Jakoba. Le problème s'est résolu. Nivany ny olana lehibe indrindra teo amin'ny Jakoba. Le plus grand problème de la vie de Jacob s'est résolu. Satria tao amin'ny finoana fa misy Andriamanitra ary mpamonjy azo antoka indrindra. Parce qu'il avait la foi que Dieu existe et qu'il sauve celui qui le cherche. Amin'ny anaran'i Jesosy anao vavakatsika rehefa avy ao zay rehetra hitondra ny olana amin'Andriamanitra androany ho valin'Andriamanitra vavaka izy. Au nom de Jésus, Dieu va exaucer tous ceux qui vont apporter leur prière à Dieu. Tahaka ny nataony Andriamanitra amin'ny Jakoba ane ho ataony amintsika rehetra toka eto. Dieu va aussi nous exaucer comme Jacob. Aoka iomana anao vavaka ianao rehefa avy eo. Soyez prêts à faire une prière tout à l'heure. Hijery tantara anankiray fanondray isika. Nous allons voir en deuxième histoire. Tantaran'ilay vehivavy mpitondra tena ity tantaraiko aminareo ity. C'est l'histoire d'une femme veuve. Tao amin'ny tanàna anankiray dia nisy vehivavy mahantra, nisy vehivavy mpitondra tena. Dans une ville, il y avait une femme qui était pauvre, qui était veuve. Voalaza ao boky Lioka toko fahavalo ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny andiny fahavalo zany tantara zany. Cette histoire se trouve dans Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Nanana olana lehibe tokoa io vehivavy io tamin'izany andro zany. À l'époque, cette femme aussi rencontrait un grand problème. Satria nisy olona nitory azy. Parce que il y avait une personne qui l'a attaquée en justice. Ary fantatra tsara fa tsy ho resiny mihitsy olona io. Et elle savait bien qu'elle était sans force devant cette personne. Dia inona ho ianao no nataon'ilay vehivavy araka ny teny nataon'i Jesosy? Et selon toi, qu'est-ce que cette femme a fait selon la parole de Jésus? Nanatona an'ilay mpitsara izy tamin'izany fotoana izany. Cette femme a vu le juge. Ary niangavy tamin'ilay mpitsara hoe omerariny ao amin'ilay manana diamiko. Et elle a supplié le juge et elle a dit, fais-moi justice devant mon adversaire. Tena nitaraina tamin'ilay mpitsara izy hoe omerariny ao amin'ilay manana diamiko. Elle a vraiment supplié le juge et a dit, fais-moi justice devant mon Fa adversaire. tantarany Baiboly fa noroan'ilay mpitsara izy hoe mialato amin'ity efitrano misy ity ianao. Mais selon la Bible, le juge l'a renvoyé dehors. Tsy kiva nefa le vehivavy tamin'izany fotoana izany fa mbola niverina fandrony tao amin'ilay mpitsara ihany nagataka tamin'ilay mpitsara hoe omerariny ao amin'ilay manana ady amiko. Mais cette femme n'était pas découragée. Elle est revenue à nouveau vers le juge et elle a supplié, s'il te plaît, rends-moi justice devant mon adversaire. Dia mbola niverina fahatelo fanefany ihany izy tamin'izany. Et elle est revenue une troisième fois, une quatrième fois. Ary norahoana ilay mpitsara mihitsy azy hoe tsy efa niteny taminao fa ao tsisy azoko ataonao miala teto ianao. Et même le juge l'a renvoyé encore une fois et a dit, je ne peux rien faire pour toi, va-t'en. Gadraiko ianao raha mbola verina eto amiko ilay mpitsara. Je vais te mettre en prison si tu reviens encore vers moi, a dit Fa le tsy juge. kivy mihitsy ilay vehivavy fa mbola niverina ihany. Mais la femme n'était point découragée, elle est toujours revenue. Dia zao no tantara no tantarain'i Jesosy. Et l'histoire que Jésus a racontée, Ho ilay mpitsara tamin'izany fotoana izany.
Le juge a dit à l'époque, na dia olona tsy matahotra n'Andriamanitra zao, na dia mpitsara tsy marina zao, na dia mpitsara tsy mena masolona reo, omeko rariny any ty vehivavy ity, sao toka matetika eto amiko ka hampasosotra. même si je suis un juge qui ne craint pas Dieu, même si je n'ai pas d'égard envers les personnes, même si je ne suis pas juste, je vais quand même donner justice à cette femme parce que j'en ai marre qu'elle revienne toujours. Vokatrany ho Jesosy nahazo rariny any le vehivavy tamin'ny farany. Et comme résultat, selon Jésus, la femme veuve a eu justice. Dia ho Jesosy amintsika rehetra toka eto, tsy omeny rariny tahaka izany fa ianareo izay mitaraina amin'Andriamanitra andro aman'alina. Et Jésus nous dit aujourd'hui, Jésus aussi va nous donner justice, nous qui supplions Dieu jour et nuit. Dia nomen'Andriamanitra rariny izay rehetra mitaraina amin'Andriamanitra androany. Dieu va rendre justice à tous ceux qui le supplient. Na inona olana misy eo fiainanao ka hoentinao amin'Andriamanitra tsy mijanona, azo rariny ianao tompoko. Quels que soient les problèmes que tu vas emmener à Dieu, il va te faire justice. Satria marina amin'ny teniny ny tomp'Andriamanitra tsy to. Parce que Dieu est juste envers sa parole. Averiko indray le teniny, hoy izy, antsoa iao dia hovaliko ianao ka ampisehoako zavatra lehibe sy saripatarina izay tsy fantatrao. Je répète encore ce qu'il a dit. Il a dit, fais appel à moi et je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Hoy ihany koa izy, na inona ka tahanareo ataonareo amin'ny anarako Jesosy dia ho ataoko aminareo izany. Il a aussi dit, quelles que soient vos demandes, si vous demandez en mon nom, je le ferai. Ataoko hoe vakentsika reo tantara anankiroa reo mba hitombony finoantsika fa raha mino isika dia arak'ireo mihitsy no ho ataon'Andriamanitra eo amintsika. Pour vraiment fortifier notre foi, nous allons lire ces deux histoires. Genesis 3:15 ka hatramin'ny 9:30 toy izao ny voasoratra. Genèse chapitre 32, verset 25, il est écrit, Dia Jakoba irery sisa no toetra teo, ary nisy lehilahy anankiray nitolona taminy ambaraparazavaratsy ny andro. Ary rehefa hita fa tsy naresy azy izy, dia notendreny ny fotopeny ka dia nivika ny fotopeny Jakoba raha mbola nitolona tamin'izy. Ary hoy izy, avy alao aho andeha, fa efa mazava ratsy ny andro, fa ho kosa Jakoba tsy aveloko andeha ianao raha tsy tahinao ao. Ary hoy izy taminy, iza moa no anaranao? Dia hoy izy, Jakoba. Ary indray izy, tsy atao hoe Jakoba intsony ny anaranao fa Israely, satria efa nitolona tamin'Andriamanitra sy tamin'ny olona ianao ka nahery. Dia nantany Jakoba ka nanao taminy hoe, masina ianao, lazao kely izay anananao. Ary hoy izy, ahoana no antaninao ny anarako? Dia nitaha azy teo izy. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Il lui demanda, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il ajouta, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob lui demanda, « Révèle-moi donc ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Araka io tantara io dia novonjen'Andriamanitra Jakoba, novan'Andriamanitra ny olona teo amin'ny fiainany. Selon cette histoire, Dieu a sauvé Jacob et il a résolu son problème. Novonjen'Andriamanitra izy satria avy any ambonin'Andriamanitra no nahita hoe lehilahy manam-pinoana tokoa ity lehilahy ity. Dieu a sauvé Jacob parce qu'il a vu depuis là-haut que cet homme avait la foi. Ho tahaka izany tokoa ane no hitondran'Andriamanitra antsika rehetra androany satria anao vavaka tsika rehefa avy eo. Que Dieu puisse nous emmener dans cette vie parce que nous allons prier tout à l'heure. Ho vaketsika indray Luka 12 andininy voalohany ka hatramin'ny 19. Nous allons aussi lire Luc chapitre 18 versets 1er à 8. Ary Jesosy nilaza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Dia nanao hoe nisy mpitsara tao an-tanàna anankiray izay tsy natahotra an'Andriamanitra namena masolona. Ary nisy mpitondra teny tao amin'izany tanàna izany izay nakahoany matetika ka nanao hoe omerariny aho amin'ilay mananady amiko. Ary tsy nanaiky izy aloha fa rehefa afaka izany
dia nanao anakapo hoe izy na dia tsy matahotra an'Andriamanitra zaho sady tsy mena masolony mba omeko rariny ihany io mpitondra tena io fa manahirana izy fa ndra ho avy mandrakareva izy ka pasosotra aroa ny tompo eno zay le mpitsara tsy marina fa Andriamanitra tsy hanome rary ny olom-boafidiny va zay mitaraina aminy andro amanalina ary moa hita rehetrrehetra va izy lazaiko aminareo fa omeny rary ny faingana izy. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Il dit, il avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Rends-moi justice contre ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. » Le Seigneur ajouta « Écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit ? Les fera-t-il attendre ? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Le problème de la veuve s'est aussi résolu. Parce qu'elle avait la foi en elle que si elle allait toujours insister, le juge va lui rendre justice. Cette histoire a été écrite pour nous montrer que si nous allons prier, 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 Dieu va aussi exaucer nos prières. Puisse le Saint-Esprit nous visiter pour qu'on ait la foi que Dieu écoute à nos prières et qu'il exauce nos prières. Chère Église qui assistez à ce grand culte, j'ai un conseil à vous dire. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu est juste envers ses paroles. Tout ce qu'il a fait avec Jacob, il va aussi le faire pour nous qui sommes présents. Tout ce qu'il a déjà fait à cette femme veuve, il va aussi le faire pour nous présents. Mais je redis encore, il faut que tu aies la foi. Il faut que tu aies la foi. Il faut que tu aies la foi. Que tous ceux qui croient vont être exaucés aujourd'hui. Vous allez être exaucés d'une manière miraculeuse. Acclame fort le Seigneur. Mais la deuxième condition, c'est que tu dois aussi avoir de la persévérance en attendant l'exaucement. Tu dois avoir de la persévérance avec foi. Je vais vous raconter un exemple. C'est l'histoire d'Abraham. Quand Abraham et Sarah, sa femme, étaient encore jeunes, les deux ont désiré d'avoir des enfants. Mais hélas, leur désir n'était pas exaucé. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas écouté Abraham et Sarah. Chère Église qui assiste à ce culte, si tu n'as pas reçu l'exaucement de ta prière, ça ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas écouté. Sachez que Dieu a son temps. Dieu a son temps. Mais Dieu soit loué car à ses 75 ans, Abraham a reçu une promesse
qu'il va avoir une descendance. Tany am-boalohany aloha nivavaka izy fa tsisy toko tao anatiny hoe ho azony ilay nangatahany. Au début, il a prié, mais il n'avait pas la conviction qu'il va recevoir l'exaucement. Fa tany amin'ny fa 10 taonany no nahazo toky avy amin'Andriamanitra izy fa ho azo ilay nangatahany, zany hoe azo taranaka izy. Mais à ses 75 ans, il a reçu une promesse venant de Dieu qu'il allait avoir une descendance. Andao ty fakitsika ny Genesis 12 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 7. Allons lire ce qui est écrit dans Genèse chapitre 12, versets 4 à 8. Dia nandeha Abrahama arak'izay efa nolazainy Jehovah taminy. Ary Lota koa mba niaraka taminy. Ary efa 170 taona Abrahama raha niala tao arana izy. Ary Abrahama nitondra ny Sarai vadiny sy Lota zanatra lahy mba amin'ny fananan'izy rehetra izay efa noariana sy ny olona izay efa azo ny tao arana. Dia nainga izy ireo akany amin'ny tany Kanana ka tonga tany amin'ny tany Kanana izy. Ary Abrahama dia nitety ny tany hatrany Sekema dia atao akazo terebitany More. Ary ny Kananita no tompon-tany Kanana fa izay. 17. Ty le tena lehibe indrindra. Ary Jehovah niseho tamin'ny Abrahama ka nanao hoe ny taranakao no meko ty tany ity. Dia nanorina ary tarateo izy ho an'i Jehovah zay niseho taminy. Au verset 4, Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme et Sarai et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont il était devenu propriétaire à Charan, et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan où ils arrivèrent. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens occupaient alors le pays. Au verset 7, et c'est le plus important, l'Éternel apparut à Abraham et dit, c'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Abraham construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Je relis ce qui est écrit au verset 7. Ary Jehovah niseho tamin'ny Abrahama ka nanao hoe ny taranakao no meko ty tany ity dia nanorina altara teo izy ho an'i Jehovah zay niseho taminy. L'Éternel apparut à Abraham et dit, c'est à ta descendance que je te donnerai ce pays. Tamin'io andro io zany dia no amafisin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama hoe azo taranaka ianareo satria zany taranakareo zany no andova anty tany ity. Ce jour-là, Dieu a confirmé à Abraham qu'il allait avoir une descendance parce qu'il a dit que le descendance va hériter de ce pays. Faly be mihitsy Abrahama rehefa nahazoatiko tamin'Andriamanitra hoe azo taranaka tokoa izy. Abraham était content quand il a reçu la promesse venant de Dieu. Indrisy nefa fa lasa ihany ny andro, lasa ihany ny volana, lasa ihany ny taona fa tsy mbola tonga ihany le taranaka zay nandrasany. Hélas, les jours passèrent, les mois passèrent, les années passèrent, mais il n'a pas encore eu la descendance qu'il a entendue. Zany zavatra nitsaka tamin'ny Abrahama zany antsoina hoe fizahatoetra ny finoana. C'est ce qu'on appelle le test de la foi. Andriamanitra riavana dia fanaony mizahatoetra ny olon'Andriamanitra rehetra izy. Dieu teste vraiment tout son peuple. Mizahatoetra ny finoantsika izy. Il éprouve notre foi. Fa tsy hoe tsy nihainy ny vavaka nataontsika. C'est pas qu'il n'écoute pas nos prières. Fa tsy hoe tsy namaly ny vavaka atsika. C'est pas qu'il n'exauce pas nos prières. Noho izany mila manana faretina foana isika miandry ny fataterany valim-bavaka. De ce fait, nous devons persévérer en attendant l'exaucement de nos prières. Aroka ratsika finoana zany faretana miandry ny valim-bavaka izany. Et accompagne la persévérance par la foi. Mitandrema isika toka eto mba tsy ho tafiany devoly ka ozokizony devoly ny finoantsika. Fais attention de ne pas être ébranlé par le diable. Fa ny azo ato ka raha mihinana fa misy Andriamanitra, raha mihinana fa mpamono Jesosy, azo ato ka rehefa malala fa tsy maintsy hoe fa ny Andriamanitra zay nangatanao rehetra. Car ce qui est sûr, c'est que si tu crois que Dieu existe, qu'il exauce à tes prières, tu vas avoir l'exaucement à tes prières. Dia mbola toizantsika ihany ny tantaran'i Abrahama. Et nous allons encore continuer l'histoire d'Abraham. Araka vorasan'ny Baiboly tena nandroso fahaterana be i Abrahama tamin'izany. Comme la Bible le dit, Abraham est devenu de plus en plus vieux.
fa le taranaka nandrasany tsy mbola tanteraka ihany. Mais il n'a pas encore reçu la descendance qu'il attendait. Efa nivavaka be izy fony mbola tanora fa tsy azo mivalim-bavaka. Depuis qu'il était jeune, il a beaucoup prié, mais il n'a pas reçu l'exaucement à sa Mbola prière. nivavaka be ihany izy taoriana ny tokony men'Andriamanitra azy fa azo taranaka izy fa tsy mbola azo ihany mivalim-bavaka. Après qu'il ait reçu la promesse venant de Dieu, il a aussi beaucoup prié, mais il n'a pas encore reçu l'exaucement à sa prière. Mbola tena nivavaka be mihoatra no teo aloha ihany izy taoriana ny filazan'Andriamanitra hoe azo taranaka ianao ary ny taranakao nataoko mandova ty tany ity. Et après que Dieu a dit que sa descendance va hériter du pays, il a encore beaucoup prié plus qu'avant. Dia indray mandeha azy dia zao mihitsy ny teny nataon'ny Abrahama noho izy efa antitra noho ny vadiny efa nitsaja azy. Et Abraham a dit ces paroles un jour. Vakitsika Genesis toko fa 12 andiny voalohany faharoa fatelo. On va lire dans Genèse chapitre 15 versets 1, 2, 3. Rehefa afaka izany dia tonga tamin'ny Abrahama ny teny Jehova tamin'ny fahitana ka nanao hoe asa matahotra ry Abrahama izao no ampinganao sy valim-pity lehibe indrindra ho anao hatreo aloha. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Dia hoe Abrahama hoe misaotra Andriamanitra fa ianao tokoa izany ny valim-pitiako. Et Abraham a dit, merci Seigneur parce que tu es ma récompense. Misaotra Andriamanitra fa amin'izao taonako izao dia ataonao mahita fity aminao aho. Merci Seigneur parce qu'à mon âge, je vais trouver grâce devant toi. Fa izao no mahagaga ry Andriamanitra. Mais ce qui m'étonne, Seigneur, Vakitsika Genesis toko fahadimy ambin'ny folo andimy faharoa. c'est écrit dans Genèse chapitre 15 verset 2. Aroa i Abrahama, Jehova tompo, inona no menao ahy? Fa izao efa mandroso faterana, nefa tsy manan-janaka ary ny tompony ahy dia ilay Elezera avy any Damaskosy. Aroa koa i Abrahama, indro izao tsy no menao farandimby, ka indro ny anankiray amin'ny ato an-tranoko no andova. Au verset 2, Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, tu ne m'as pas donné de descendance et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. Nambarany Abrahama tamin'Andriamanitra hoe raha ny amiko tsy hivadika aminao mihitsy aho na dia tsy tanteraka ary ny faniriko. Et Abraham a dit à Dieu, je te serai toujours fidèle même si tu n'as pas exaucé à mon désir. Raha ny amiko tsy hivadika aminao aho Andriamanitra na dia tsy mbola nefainao ary le tokony menao ahy. Je te resterai toujours fidèle même si tu n'as pas accompli tes promesses, Seigneur. Rifiko na manahika ty fotoan-dehibe ity. Chère Église qui assiste à ce grand Ako culte, tahaka izany mihitsy fiainantsika rehetra. que ta vie soit pareille. Tsy hivadika amin'Andriamanitra mihitsy isika na inona midona na inona mitranka. Que nous soyons toujours fidèles à Dieu, peu importe ce qui va se passer. Aza mivadika amin'Andriamanitra izany ianao. Reste toujours fidèle à Dieu. Aza mivadika amin'ny Jesosy izany mihitsy ianao. Reste toujours fidèle à Jésus. Ka rehefa henon'Andriamanitra ny teny nataon'ny Abrahama dia namaly azy Jehovah Andriamanitra tsy toa. Et quand Dieu entendit la parole d'Abraham, Dieu a répondu, Ianao ika ny teny nataon'ny Andriamanitra tamin'ny Abrahama voalaza manomboka amin'ny andiny fahaefatra ka hatramin'ny andiny fahaenina. la réponse de Dieu à Abraham est écrite au verset 4 jusqu'à 6. Ary indro ny teny Jehova tonga tamin'ny Abrahama hoe tsy andovanao zany ny mpanomponao fa zay aterako ihany dia izy no andovanao. Dia nitondra azy nivoaka teo ivelan'ny lay izy ka nanao hoe jereo angely lanitra ka isao nketana raha mahisazy anao dia hoy izy taminy ho tahaka izany ny taranakao. Ary nino Jehova izy ka dia nisainy ho famarinana izany. Alors l'Éternel lui adressa la parole. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui affirma, telle sera ta descendance. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Mbola no mafisin'ny Andriamanitra tamin'ny Abrahama ihany ny filazana fa i Abrahama dia azo taranaka. Dieu a encore confirmé à Abraham qu'il va avoir une descendance. Satria izay no efa niriny Abrahama hatrany am-boalohany. Parce que c'est ce que Abraham a désiré depuis toujours. Ry Abrahama ô hoy Andriamanitra taminy. Dieu a dit, Abraham, Tsy ny olona ao an-tokantranonao no andovanao fa ny taranakao ihany. ce ne sont pas tes serviteurs qui vont hériter de toi, mais
ta descendance. Zay nateraka ihany no andovanao ry Abrahama. C'est ta descendance qui va être ton héritier, Abraham. Dia mbola no amafisin'Andriamanitra ihany zany teny zany any amin'ny Genesis 15:20 ka hatramin'ny Ziny 10:20. Et Dieu a reconfirmé cette parole dans Genèse chapitre 15, versets 18 à 19. Tamin'izany andro zany Jehova nanao fanekena tamin'ny Abrahama ka nanao hoe ny taranako hoe ifanomeko ity tany ity hatrany amin'ny ony Egypta ka hatrany amin'ny ony lehibe dia ny ony Eufrata dia ny Kenita sy ny Kenisita sy ny Kadmonita. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham en disant, c'est à ta descendance que je donne ce pays, celui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Kadmoniens. Dia verentsika indray le Genesis 15:4 ka hatramin'ny 10:4 teo. Et on va revenir sur Genèse chapitre 15, versets 4 à 6. Tamin'izany Andriamanitra no nilaza hoe ny taranako dia ho maro be tahaka ireo kintana be dia be hitan'ny masonao reo. À l'époque, Dieu a dit, ta descendance sera semblable à toutes ces étoiles. Dia raina ny tompo ry malala fa tamin'ny fotoana andro tsy nampoziny dia nahazo taranaka tokoa i Abrahama sy Sara rehefa nanam-pinoana ary nanana faharetana. Et que Dieu soit loué, car à un moment où Abraham ne s'attendait pas, il a eu une descendance parce qu'il avait la foi en Dieu. Lehibe indrindra amin'Andriamanitra matsy ny nahitany hoe tena manam-pinoana ty Abrahama ity. C'était vraiment important pour Dieu de voir qu'Abraham avait une telle foi. Ary ny zava-dehibe tamin'Andriamanitra ihany koa ny fahitany hoe lehilahy manam-paharetana ty Abrahama ity. Et c'était vraiment une grande chose pour Dieu de voir que cet homme avait de la persévérance. Ka zay toetra nananany Abrahama izay tian'Andriamanitra hananantsika rehetra toka eto. Et Dieu veut aussi que nous ayons ce caractère d'Abraham. Ataovaka itsika nge ny Romana 4:20 manomboka hatreo zany. Allons lire ce qui est écrit dans Romains chapitre 4, verset 18. Ary na dia efa tsy nisy nanantena azy dia nanantena ihany izy kanino mba ho rain'ny firenena maro araka ny voalaza hoe ho takizany ny taranakao. Ary satria tsy mba nalemy finoana izy dia nihevitra ny tena izay ohatrany maty fa efa tokony 100 taona izy sy ny fahafatesany kibony Sara. Ary tsy nianana ny amin'ny tefikasan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy fa nampahirizy ny finoana ka nanome voninahitra an'Andriamanitra. Ary natoky indrindra fa zay nolazainy dia hainy atao koa. Espérant contre toute espérance, Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit. Telle sera ta descendance. Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de son temps, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Rehefa nisesesy nitoko izay nomen'Andriamanitra ny Abrahama. Quand Dieu a fait plusieurs promesses à Abraham, dia tsy azo nozogozonina intsony ny finoana tao anatiny fa nino izy fa Andriamanitra anefany niriny anefany nangatahany. la foi qui était en Abraham était devenue inébranlable car il savait que Dieu va exaucer sa prière. Averitsika vakina lay manompo amin'ny 20 hoe Allons relire ce qui est écrit au verset 18. efa tsy nisy nanantena ntsony ny olona tamin'izany fotoana izany Espérant contre toute espérance, fa izy kosa no lay teny no lay tokony men'Andriamanitra azy verimberina dia nanantena hatrany hatrany. mais Abraham, parce qu'il a eu plusieurs promesses devant Dieu, il a toujours espéré en Dieu. Enina dia efa antitra aza izy ny vatiny dia tsy azo nozogozonina mihitsy Abrahama. Même si lui et sa femme étaient déjà des vieilles personnes, ils étaient inébranlables. Vokatry zany tao anaty fotoana izay azo lazaina hoe ny maha impossible nazahoany taranaka tao no nanomezan'Andriamanitra azy taranaka. Et Dieu les a donné une descendance là où c'était impossible aux hommes. Ry havana malala manarika ty fotoana ity.
Alors, chère Église qui assistait à ce culte, tao amin'ny abrahama ny finoana sy ny faharetana la foi et la persévérance étaient en Abraham. noho izany tanteraka faniriny Et ses désirs ont été exaucés. raha ao amintsika ihany koa ny finoana arahana faharetana dia ho tanteran'andriamanitra ny fanirinao. Si nous aussi, nous allons avoir la foi et la persévérance, nos désirs vont être exaucés également. anao pratika an'ilay Jérémia toko fahatelo amby telopolo isika. Nous allons mettre en pratique ce qui est écrit dans Jérémie chapitre anao pratika 33. an'ilay Jaona toko faefatra amby folo ihany koa isika. On va aussi mettre en pratique Jean chapitre 14. dia ilay teny nataon'i Jesosy hoe raha mangataka zavatra amiko ianareo dia ataovy amin'ny anarako. C'était la parole de Jésus qui disait, si vous demandez quelque chose, faites-le en mon nom. fa rehefa mpiasa ny anarako ianareo ho Jesosy dia ho ataoko aminareo zay angatanareo. Car si vous allez utiliser mon nom, dit Jésus, vous allez être exaucés. anavavaka isika rehetra ho iao amin'izao famaranana ny afatra izao. Et nous allons faire une prière à la fin de ce message. amin'ny anara Jesosy mampanompon'Andriamanitra zay rehetra tolombavaka ataonao amin'Andriamanitra androany ho enony. Et au nom de Jésus, comme je suis le serviteur de Dieu, que Dieu puisse exaucer toutes tes demandes et tes ny requêtes. olana tsy voavahatra amin'izay amin'ity androandroany ity ho voavaha. Les problèmes qui étaient irrésolvables depuis vont être résolus aujourd'hui. ny nangatanao tamin'Andriamanitra ka tsy azonao hatramin'izay ho azonao. Tout ce que tu as demandé à Dieu et que tu n'as pas encore reçu, tu vas le recevoir. ampiasaiko ny anara Jesosy amin'ny anara Jesosy ho tanteraka anay izany. J'utilise le nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. amin'ny anara Jesosy ho tanteraka aminao anay Au nom de izany. Jésus, qu'il en soit ainsi. tena mirakila ho anao ny fiainana amin'ity roa volana farany mialon'ny amarana ny taona ity. Durant ces 2 derniers mois, ta vie sera une vie de miracle. Iteka mahafan'Andriamanitra isika. Acclame fort le Seigneur. Iteka mahafan'Andriamanitra isika. Acclame fort le Seigneur. amin'izao fotoana izao azy andao isika rehetra hiaraka andohalika hanao vavaka. En ce moment, nous allons tous nous mettre à genoux et prier. tombavaka voalohany aloha dia ity. Premier sujet, raha matsapa ianao fa tsy mety manana finoana fa misy Andriamanitra tsy mety manana finoana fa ny anara Jesosy dia anarana misy fahefana dia roeny devoly mpampirorosainanao hiala eo aminao. si tu sens en toi que tu es quelqu'un qui n'arrive pas à avoir la foi que Dieu existe, qui n'arrive pas à avoir la foi que le nom de Jésus a autorité, chasse le démon. ekeo le tenin'Andriamanitra no vakiko taminareo teo ekeo fa marina zany teny zany. Il faut que tu acceptes que la parole de Dieu qu'on a lue tout à l'heure est vraie. ary araka tenin'ny Jakoba toery kosa ny devoly mpampirorosaina. Et selon Jacob, il faut que tu résistes au diable qui te fait douter. aorinan'izay dia eto anatrehan'Andriamanitra reo olana rehetra nisy teo aminao hatramin'izay. Après cela, tu vas apporter à Dieu tous les problèmes que tu as vécus depuis. eto anatrehan'Andriamanitra ihany koa ny fanirinao amin'ity androandroany ity. Apporte tes requêtes et tes désirs devant Dieu aujourd'hui. fa ambarako aminareo amin'ny anara Jesosy ho ataon'Andriamanitra aminareo ane Car zany. je vous dis aujourd'hui, au nom de Jésus, Dieu va vous exaucer. ary raha sanatrika tsy tanteraka taminao le valimbavaka androany Et si, par exemple, Dieu ne va pas t'exaucer aujourd'hui, dia manana faretana arahana finoana miandry ny fahatantarany valimbavaka. il faut que tu aies la persévérance et que tu aies la foi que Dieu va t'exaucer plus tard. efa teny taminareo ato aloloha tao J'ai déjà dit tout à l'heure hoe amin'ity faraparany taona ity ahitany volinatr'Andriamanitra ianao. qu'avant la fin de cette année, tu vas voir la gloire ahitany de Dieu. herin'Andriamanitra magaga miasa aminao ianao. Tu vas voir la puissance extraordinaire de Dieu zay rehetra agir dans ta vie. miedakatako iteka mafy be Acclame fort si tu as la foi. atao mafy ny teka Acclame encore plus fort. ho anareo any atokantrano any. Vous qui êtes chez vous, zay ataona eto aoka ho ataonareo ihany koa. tout ce qu'on va faire ici en ce andao lieu, andohality faites-le vavaka chez vous isika aussi. rehetra Allons prier à genoux dia arak'izay nambarako izay mihitsy a no ataontsika. et nous allons faire selon ce que j'ai dit. samy ary tout à l'heure. mandohalika vavaka isika tompo. Allons nous mettre à genoux. samy manomboka mivavaka amin'izay izy. Et commence maintenant à prier. tena mivavato koa ianao. Prie vraiment de tout ton cœur. samy manokatra mivavana izy. Ouvre ta bouche.
fa vatahotsika rehetra Que tout le monde prie. efa eto jesosy Jésus est déjà parmi nous ho ampiasaintsika ny anaran'io jesosy io et nous allons utiliser le nom de Jésus. tsy mivadika amin'ny teninambarany andriamanitra Dieu est fidèle à sa parole. omen'andriamanitra anao zay angatanao Dieu va exaucer tes prières. ho ataony jesosy aminao zay angatanao amin'ny anarany Dieu va exaucer tes désirs si tu demandes en son nom. zay rehetra mindra dia atsapany famarinany zany eo amin'ny fiainan'izy Que tous ceux qui croient verront la véracité de cette parole. samy mandoalika izy Continue à, Samy être à mivavaka izy. genoux. Continue à prier. le etaetatsika tena maneho finoana ohatrany tsy ampy raha fitsarako aty velany a Si je vous regarde, je ne vois pas que vous avez soif ou vous avez la foi. mila manokatra ny vavanao ianao ary tena maneho firehetana mivavaka amin'andriamanitra Il faut que tu montres que tu es fervent et que tu ouvres ta bouche devant Dieu. toy izay vavakantsika Continue à prier. toy izay vavakantsika Continue encore à prier. tsisy na dia olona ray aza aminareo izay mandoalika ka tsy hoen'olon'andriamanitra Dieu va écouter chacun de nous qui sommes à genoux. mpanompon'andriamanitra no miteny ho tanteraka izany riavana malala En tant que serviteur de Dieu, je déclare qu'il en soit ainsi. ho anareo mpitarika fidiarana ty alohana mivavaha ny fonareo rehetrarehetra ihany koa ianareo Vous aussi, groupe de louanges, priez de tout votre cœur. aoka hirehitra mihitsy ianao raha manao vavaka amin'andriamanitra amin'izao ori izao aoka tena hirehitra mihitsy ianao tena hivavaka be mihitsy ianao ary toery le devoly mampirorosaina asao mandeha ihany izy fa raha velanao eo izy dia ozokozony foana ny finoanao dia ianao ihany dia vomafy ny hafa ndray velanao tsy andray sanatrianay zany ho anareo mpitarika fidiarana eto groupe dioloanza vavaha be mihitsy tena mivavaha aoka hirehitra ho an'andriamanitra ianareo
Mangina daholo tsika rehetra dia apetrao amin'ny fonao tananao fa hivavako anareo aho. Tompo, ianao no nitaonà ho eto nitondra zany afatra izany. Ary ho amarinanao tokoa ny voalazanao tao amin'ny bokin'i Jeremia 7:7. Ary ho amarinanao ihany koa le teny voalazanao Jesosy eo, ilay voasoratra amin'ny Jaona 4:17-7. Ko androany no anambarako amin'ny anaran'i Jesosy mivaly ny olana amin'reto fiangonana ireto. Na inona olana mivaly amin'ny anaran'i Jesosy, voavaly amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny faniriana izao fiangonana izao ho haifain'Andriamanitra faingana, ho voarainy eo an-tanana, misifa gagana amin'ny anaran'i Jesosy, misifa gagana. Tompo, tsy andalo fotsiny tokoa ane ty taona 520 diavina ity. Fa raha misy fiangonana ho avahanao dia so fiangonana niantsonao ahy ho mpanompo izao. Tompo, anao amaina mafy be izay rehetra mino. Dia ho araka izany tokoa nataonao amin'ny fiainany. Ny démonie sy ny heriny tsy maefa na inona amin'ity fiangonana ity. Ny sakana rehetra ataon'ny démonie foalako amin'ny anaran'i Jesosy. Ny sakana rehetra ataon'ny démonie foalako amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny ra kristiany fiarovana izao fiangonana izao. Misaotra Tompo, misaotra Andriamanitra, tononoko amin'ny anaran'i Jesosy. Fiangonana voataty fiangonana ity, fiangonana voataty fiangonana ity, fiangonana ho avan'Andriamanitra fiangonana ity. Misaotra Tompo, halleluia, amen. Samy maka toerantsika rehetra, satria efa niteka ihany tsika. Teka mafy be, aranorakoraka. Halleluia, halleluia.